rehefa hitany Elisa fa iny Eli fa niakatra dia nanipy an'le par dessus Eli ary rehefa hitany hoe iny kaka eo izy hitany dia zay ny confirmation fa voarainy le double portion. Ndao tsika hijery hoe ohatry ny ahoana ny asa le double portion misy ifandraisany amin'le efa niteneniko teo hoe Joba tsy naverin'Andriamanitra avy roeny zay very raha tsy niditra tao amin'le hoe mivavaka tsy hatra ny loza ho an'izay mijoro fahavalo. Zavatra nitranga teo amin'ny fiainam-panompony Eli vetivety tonga dia ho ampitahintsika izy dia ho hitanao amin'izay hoe tena voarainy Elisa le double ary le double tsy hoe double fotsiny nisan'ny fahagagana fa le fo mihitsy ny tafiditra ao amin'le fo iandrasan'Andriamanitra atsika. Tasoary mba nanao recherche tsotsotra ny chercheur ho voninahitry ny tompo dia omena antsika ny valin'ny recherche. Mpanjaka voalohany toka valo ambin'ny folo andiny fefapolo 1 roi 1840 ohatry ny ahoana ny réaction any Eli zay nanana an'le simple portion. Nidina ny afo ny aiky ny vahoaka ny ankohaka zanak'Israely Jehova no Andriamanitra. Ina réaction any Eli voalohany sambory ny mpaminany ny bala aza vela isy hafa mandositra izy na dia ray akory azy dia sambory ny olona izy nentiny Eli eo amin'ny onikosona tonga dia nyvonoany teo. Réaction any Eli naringa andreo mpaminany ny bala ohatry ny nandringanany Jezebela mpisorony Jehova valy faty. Réaction any Elisa mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny faharoa amby roapolo mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny faharoa amby roapolo tonga ny Sirianina fahavalo ohatry ny mpaminany ny bala fahavalo samy fahavalo reo. Eto amin'izay le double ozy izy Elisa aza sinao izy to dia réaction samihafa. Aza sinao izy moa sinao zay ny babo zay moa sinao zay ny babonao tamin'ny sabatra sy ny tsipikanao rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sosotrony ary andehanany any amin'ny tompony. Novaliany Elisa so ny ratsy nataony Sirianina teny ekinao zay le double fa mialany hoe fantatrao ve ny conséquence ny nandringanana mpaminany ny bala tonga dia nitsangany Jezebela dia niteny hoe rangahy koa dia tsy tsahatra raha tsy azoko. Fa inona ny conséquence ny fampisakafoanana fahavalo eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo fahatelo amby roapolo ary rehefa ninana sy nisotro zareo mazava ho azy fa voky tena mpandehaniny ary dia nakany amin'ny tompony izy dia tsy nakany amin'ny Israely tsony no mpitoadiny Siria. Le anankiray